Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarabananao izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fandaharana dinika eto am-piandohana dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na tratra ny daty ny 2 ny volana jiona na tratra ny antsaramanitra ihany koa. Mandray vahintsika ny solombavam-bahoaka Mamira Benirina no vahintsika eto ny voalohanteny dia miarabanao ndray matoa solombavam-bahoaka tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana dinika. Miaraba Germain Menjanary, miaraba ny namana mpiara-miasa rehetra ihany koa ianareo eto amin'ny MBS fa indrindra miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na aiza misy azy indrindra amin'izao fotoana ny asaramanitra ho ianao teo mbola tsy taraiky angamba raha mifampirary fotsika mifampiarahaba zava-dehibe loatra ho an'ny malagasy ny fankalazana an'io tamin'ny herintaontsika tena ny afiafy nataoko hoe tsy nakalaza mihitsy aza kanefa 90 taona tamin'izany tamin'ity mbola ny afiafy ihany kanefa na izany ara enganie mba azotsika maka aina vaovao entina miatrika amin'ny fiainana andavanandro sy rariana soa an'ny firenena ny nakalazantsika an'iny tamin'ity taona ity. Orisantsika ndray matoa solombavam-bahoaka ny makasika an'izay indrindra hoe fanamariana ny daty ny 2 ny volana jiona izay fa mialohan'izay dia asaina ianao mpijery sy mpiain'ny fandarana anaraka hatramin'ny farany adihevitra eto teboka maromaro ihany koa no oresantsika ao anatin'izao adihevitra zao ny fanontaniako voalohany indrindra dia hoe manahoana ny fahitana andriamatoa solombavam-bahoaka satria solombavam-bahoaka ny Madagasikara ianao ny fanamariana ny vahoaka malagasy ny faraika amby 90 taona nazahoana ny fahaleovanteny zay. Araka ny voalazako teo dia hoe ny afiafy zay ngamba ny azo ilazana azy ny afiafytsika atao anatin'izay taona anankiroa faran'izay tamin'ny zavatra rehetrarehetra resaka fankalazana ny fetim-pirenena moa no diniantsika eto dia mbola mafisoko fa tena ny afiafy tamin'ny fankalazana zany fetim-pirenena izany ny endrika ny poirany mantsy dia fantatsika tsara fa azo lazaina hoe mbola tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tanteraka iny tsy fanomezantsiny iny samy mitandrana kanefa na izany aza tamin'ity taona ity dia somary nanaitra ny fanapahan-kevitra noraisina teo anivon'ny fitondram-panjakana satria raha hita taratra dia ny mielo fa mety ho azo natao na noezahana ny ahafahana makalaza ny fetim-pirenena tamin'ity taona ity dia somary nisy mifanohitra tamin'ny fepetra zay noraisana fantatsika tsara fa misy dingana isaky ny 5 andro fametrahany fitondram-panjakana tatoato ny fepetra entina miatrika ny fiainana amin'ny ankapobeny raha ny 5 andro farany zany zay nahatafiditra ny daty ny 20 sy 20 jona zay fankalazantsika ny fetim-pirenena dia azo lazaina hoe mifanohitra amin'ny zavatra nitranka mifanohitra amin'ny zavatra nolazaina tapabolana lasa ny fomba nankalazana azy teto Antananarivo renivohitra. Mba azo nandrematoa solombavam-bahoaka zavaina bebe kokoa ve ny momba zay hoe inona no mahatonga anao iresaka hoe somary mifanohitra voalohany aloha raha tany amin'ny tapabolana lasa tsika na eno ny fepetra napetraka fitondram-panjakana izay mbola mandrara mihitsy ny famorina sy ny fivorovoriana na inona antony tsy tamin'izany tsisy filazana hoe raha anao fetim-pirenena dia azo vahana le izy fa 200 tsy mihoatra zay no fepetra napetraka tamin'izany 200 ary manaja tanteraka ny sakana rehetrarehetra zay le geste barrière hotsika manaja tanteraka an'izay tao anatin'ny fanomanana an'ilay fankalazana ny fetim-pirenena nefa zay fantatsika fa nampifanjona tamina fitokanana isan-karazany fanokanana fotodrafitrasa isan-karazany dia efa nolazaina fa manalo mihitsy no isan'ny olona andrasana amin'ny anatrika n'io fotoam-pankalazana io ka na dia zay fosiny ara dia efa nahitantsika zay fifanoherana eo amin'ny zavatra tenenina sy ny zavatra tanterahana izay zany hoe na zay mihevitra hoe na efa tena mivatanteraka ny zava-misy ka ahafahana mamory olona analina na iza na inona antony na tena mbola ao anaty krizy tsika dia aloha samy mitandrina aloha fa lasa famonom-bahoaka famonon'olona fandefasana an'ilay vahoaka ho eo amin'ny ina moa zany riska raisina eo amin'ny ilay amehana ara-pahasalamana zay misy ny zavatra misy tsy maninona nefa zany fa ho fotsiny zay hoe somary ny afiafa ny malagasy zavatra faharoa nampametra-panontaniana dia zao hoe azo natao ihany le izy
dia naninona no ny ferana ho teto am'renivohitra Antananarivo renivohitra ihany na ahafahana nanao azy tena raha mifepetra entsika inge dia tena tsy nisy nazo nanao fankalazana ofisialy mihitsy nataiza akoatra teto Antananarivo renivohitra midika ve zany hoe ilay fitokanana an'ireo fotodrafitrasa ireo ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy fa tsy mifankalazany ny vahoaka eran'ny Madagasikara ny fiverenan'ny fahaleovantena atsika no mijery an'le izy a fa ho anay fotsiny hoe rehefa nampitoviana ny fahafahana mankalaza teto Antananarivo renivohitra tsy Antananarivo rery ihany no Madagasikara fa tokony nampitoviana arak'izay tany amin'ny revohim-paritra na revohim-paritany tsirairay avy a nampitoviana fepetra satria aminay a ny fiparitany otrikaretina dia tsy ho voafehan'ny fahasamihafan'ny toerana misy azy fa naiza efa misokatra ny lalam-pirenena rehetra efa misokatra ny fifamoivozana rehetra tsy mahasakana ny fifindran'ny otrikaretina fa tokony nampitoviana ny fahafahan'ny malagasy na ny tsy fahafahany nankalaza ny fetim-pirenena raha fomba fijery tsy miankatra Andriamatosolom-Bavamboaka hoe mety misy ambadika politika ve sa hoe inona mety mahatonga an'izay zavatra hoe no ferana ny fahafahany vahoaka malagasy miatrika an'io fetim-pirenena io satria raha ny tena marina mantsy hoe fety ho an'ny vahoaka malagasy zay daty 4 ny volana Jiona zay jerentsika hoe inona no ambadika fa ny zavatra fantatsika fotsiny dia zao hoe na ny fidirana tao amin'ilay fety fankalazana aza dia azo lazaina hoe raha tsy moa le tena hoe fanavakavahana kanefa azo lazaina ihany hoe misy endrika fanovanana anga no hoe izay ataontsika hoe reto ny isa zay afaka miditra ao anatin'le toerana dia zay tonga voalohany amin'ireo ihany no afaka tafiditra tao satria nisy tike koa tamin'io tsiny nisy tike tamin'io dia ny zavatra anankiray io ny endrika anankiray io hoy ateo hoe to ilay fitokanana ny kianja masina no natao zava-dehibe tao anatin'le izy matoa tany amin'ny renivohim-pahitra na renivohim-paritany hafa tsy navela no rarana mihitsy ny fankalazana rehetra fa tsy ilay fankalazana ilay fetim-pirenena fa 20 taona niverenan'ny fahaleovantena ka na teto Antananarivo renivohitra ara vaka ny sain'ny olona hoe ahoana moa zany iza no tafiditra dia iza ny tsy ho tafiditra fa dia zay aloha ny zava-misy ny ainatsika hoy ateo hoe niafiafy ny malagasy nankalaza ny fetim-pirenena eny ary zay no irosontsika ao anatin'ilay resaka ady ho an'ny valanaretina coronavirus fanapaha-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana Andriamatosolom-Bavambahoaka omaly ala ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta nilaza fa anafatra vaksiny manodidina ny 800,000 na valo hetsy ho tonga eto Madagasikara ny zava-misy anefa tsara ho fantatsika fa raha ny antotanisa azo farany dia manodidina ny 7 tapitrisa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mety anao ahoana ny fahavitana sy ny famonjena ary ny farisia ny fitondram-panjakana amin'ity resaka vaksiny ity raha hoe atao mahitsy ny fomba fijery ara-politika sy fomba fijery amin'ny hoe fijerena ny vahoaka malagasy amin'ny ara-pahasalamana raha taray marika nijerentsika valo hetsy zany tsy misy dikany mihitsy mihoatra amin'ny isam-ponina eto Madagasikara zany hoe raha ilay fiarovana ny malagasy no asiana resaka dia raha ity taona ity zany aloha no jerentsika amin'izay valo hetsy zay hatreto tsika mbola tsy ampy roa hetsy akory mbola tsy ampy roa hetsy ny vita vaksiny hatreto raha ny tanjona ny amin'ny hoe fiarovana ny ain'ny malagasy amin'ny valana retina io no jerena dia mbola ho tena ho lavitrezaka io any ambadimbadika any azotsika takarana hoe ilay faharesen-dahatra mihitsy ko nge no mety mbola tsy tena tonga amin'le ilana azy satria fantatsika tsara ny tantara fa natonga atsika natonga ny fitondram-panjakana tsy maintsy niditra atao anaty initiative Covax aza mbola tena azo atao fifandresen-dahatra be zay ngamba no azoko ilazana azy a tamin'ny sokajin'olona sy ny rafitra isanambara-tonga ny teto Madagasikara mihitsy dia zay mahatonga amin'ny teny hoe sao dia angamba ilay faharesen-dahatra ao anatin'le izy mihitsy a amin'ny fanatanterahana le izy mbola tsy misy na be resaka be teto ny hoe tokony ho modely ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fanapahan-kevitra irosona amin'ny fanaovana vaksiny
nanafatra izy fa rehefa tonga le vaksiny a ny vahiny no ntsena ny vaksiny ny vahiny natao vaksiny fa ny mpitondra fanjakana ministry ny fahasalamana ihany angamba no tena hoe mpikambana amin'ny gouvernementa tena hita voalohany hoe tsy maintsy nanao an'le vaksiny a na de efa niteny arisy tany aloha tany fa tsy ilaina mihitsy io fa zavatra hafa no mety eto Madagasikara ka hoy aho hoe le faharesen-dahatra mihitsy no tsy ampy tao anatin'ilay politika entina miaro fa ilay système initiative COVAX ho izika izay apetraky ny OMS eran'izao tontolo zao apetraky ny firenena rehetra amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina eto ambonin'ny tany no tsy naharesy lahatra ny firenena malagasy ny fitondram-panjakana malagasy hatrany am-boalohany ka mety ho zay no mahatonga ny hoe mbola miafiafy koa tsika amin'ny fanafarana an'le izy 5 soroetsy zay ny fatranafarana voalohany teo a izay tsy maintsy nylaniana tao anatin'ny fotoana foy a ilay vago voalohany zay mbola hoentina mandresy lahatra amin'ny vahoaka ihany koa satria fatatsika tsara tadiditsika ny tantara fa ny mpikambana amin'ny gouvernementa ihany no nanakina an'io karazam-baksy zay nampidirina teto tamin'ny fotoan'andro a ka nahatonga ny vahoaka ho somary niaotraotra sy niayata amin'ny fampiasana azy ka nahatonga azy ireo ny andro hoe aiza le modely hoarahana rehefa nirotsaka tsehatra moa isika itenena koa ny avaty amin'ny mpanohitra laza hoe io ihany a no vahaolana mahomby ho fiarovana atsika amin'ity valana retiny ity de hitatsika ny fitombony ny tahany vahoaka malagasy nyroso aingana de aingana tamin'ny fanatanterahana le vaksiny ny fotoana indray raha ny tsy ampy raha ny tena marina fa dia na izany na tsy zany aza zay mahita hoe mbola miafiafitsika fa aloha tsisa taony zany mbola tsy maro ny malagasy zany zay indrindra mantsy hoe raha ohatra ka hoe zay no afaran'ny fotoanam-panjakana 7 tapitrisa ho ia teo ny vahoaka malagasy a raha atao kady tsotsotra ndre matosy olombavambahoaka de ano any amin'ny taona 5 andry vao ho tapitra zay fanaovam-baksiny eto Madagasikara zay ohatran'izao foana ve no iainan'ny vahoaka malagasy a mety inona ihany koa no zavatra mety hitranga ao anatin'ny fiainam-bahoaka manoloana zay tandrevaka hoe ataon'ny fitondram-panjakana zay ny ainany andiany voalohany tsika tamin'ny taondasa tamin'izany de efa nilaza mpitondra fanjakana fa teo andalam-pandraisana tanteraka ny otrikaretintsika tampotampoka teo a nipoitra ohatrany hoe tsisy nanam-po tamin'ny andiany faharoa fa raha ny tena marina ny mpitondra fanjakana no tsy niomana ary tsy niaina tao anatin'ny tena zava-misy mba tsy hitenenako hoe nanao tsinotsinona nyery le varana retina izay na ny firenena faran'izay matanjaka aza natahotra azy ka nihevitra fa vitany iny andiany voalohany poitra tampoka avy any ny andiany faharoa hatramin'ny fasana ilevenana noman'ny fanjakana ny dikan'izay nisy tena tahotra mafy zava-nisy tao mivoaka zay endrika tahotra zay ka raha hoy ianao hoe mitsinjony ho avy tsika ny amin'ny taona 2024 zany raha io ataotsika hoe rythme io no iomanatsika ijerentsika no avy a de tena marina tokoa hoe raha ohatra mbola tsy mitandranytsika ohatra eo amin'ny fifehezana ny fivezivezena indrindra hatramin'izao ange ka importé zay moa no tena laza azy ny tombohan'ny andiany voalohany sy ny andiany faharoa teto Madagasikara ka raha tsy mitandranytsika ny amin'io fifehezana ny fivezivezena miditra sy mivoaka eto Madagasikara io lazaina foana hatramin'izay fa midiny sisy tany omaly ny prime ministre ny teny hoe osokafana ny sisy tany de hoe tamin'ny eritreritra hoe fa ovina moa ny hidy ty sisy tany ty tsy ny sisy tany hidy mihitsy ngereo teno raha ny tena marina kanefa avy am'ireno ia ny fototry ny olantsika teto Madagasikara ka raha mbola tsy voafehy io de mbola miaina ao anatin'ny aiasiny tebotebo foana tsika ary fatatsika tsara ny tena hoe mahazava-doza mahafaty aingana an'io zavatra io a rehefa tonga zay fotoana zay eny ary ajanoko eo angamba ny mahakasika ny resaka mehana ara-pahasalamana sy zay resaka hoe ady ho an'ny valana retina coronavirus zay fa hivadika politika vetivetsika Andriamatoa Solombavambahoaka eo amin'ny resaka filaminana na ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara ahoana ny fahitana Andriamatoa Solombavambahoaka ny paikady apetraky ny fotoanam-panjakana amin'izay hoe stabilité politique
eto Madagasikara zay manana fandavatena ametraka an'izany ve zao fitondram-panjakana zao? Ny stabilité politique nge tsy apetraka fa tokony hipetraka ho azy rehefa manaraka ny fenitry ny fanaovana politika ny fipetraka ny rafim-panjakana rehetrarehetra mipetraka ho azy iasy satria notion-na démocratie ny resaka eto zay ny ipetrahan'ny ny stabilité ny lazaina fa maro anisa sy ny lazaina fa mpanohitra zany hoe rehefa ireo everina fa maro anisa na milaza ny tena no maro anisa no tafapetraka araka ny tokony ho izy nanaraka ny fenitry ny démocratie hoy de amiko mipetraka ho azy lay fahamarina toerana ara-politika izay tsy maintsy misy raha te ahavita asa sy te ahatanteraka ny asa fampandrosoana eto Madagasikara mpitondra fa matoa tsy misy lay fahamarina toerana ara-politika de proof zay fa hatrany ampiandohana mihitsy ny zavatra tsy nety tao tsy teny aho hoe ny teo amin'ny lafiny fifidianana tsika moa zao any amin'ny tontolo politika rehetrarehetra any efa miomana sahady satria efa fatatsika zay ny règle démocratique efa fatatsika efa tsy maintsy hiatrika fifidianana na oelana hoaingana ary raha ny cycle iainana am'izao fotoana zao de afaka roa taona sy tapany de efa hiatrika fifidianana tsika kanefa ny vokatry ny zavaniseho tamin'ny fifidianana farany teo izay tokony ho nitondra ny fahamarina toerana ara-politika de mbola tsy mety maro toerana le fitondrana am'izao fotoana zao tsika nefa efa iomana ao amin'ny fifidianana manaraka sady de hoy aho hoe mamalo fanontaniana hoe misy ve sa tsy misy zay stabilité politique zay hoe na voapetraka ny mpitondra fanjakana sa tsy voapetrana hoy ianao de hoy aho hoe tsy anjara ny mametraka azy fa ny zava-misy ny ainana sy nahatonga azy teo ny tokony nametraka azy fa matoa tsy misy le stabilité politique de fomba mipetrahan'ity fitondram-panjakana ty mihitsy zany no efa tsy nisy fahamarina toerana na tsy nisy fahamarinana fotsiny zao tao anatin'le izy ary zany ange no mahatonga ny mbola adihevitra roa taona sy tapany aty aoriana ary mbola mipoitra foana ny zava-miafina za tsy mitenena fenina fa zava-miafina tany ananana tany ary mbola misy foana ny zavatra tsy ampoizina mampiteraka adihevitra etsy eroa indraindray tsika efa mieritreritra efa tsy tokony ho zany ntsony ny resaka fa tena tsy maintsy mbola miresaka an'izany satria vokatry zay zavatra zay de tena tsy mety maro toerana lay fitondram-panjakana ary rehefa tsy maro toerana ny fitondram-panjakana de raha tsika mahita mivokany tsy mahafe ny zava-misy iainany eto anivon'ny firenena ary mangany fotsiny ny tsy fahaizana mijery hoe inona ny maika inona ny tokony atao nampin'ny fisian'ny crise moa zany crise ara-pahasalamana zay tsisy nanampoerana zao tontolo zao tany amin'ny fiandohan'ny fotoam-piasana zay tsy teto Madagasikara manokana tsy vitan'ny fitondram-panjakana nampifandray ny zavatra ny oeritreretiny sy ny crise iainan'ny firenena hoentina makany amin'ny lalan'ny fampandrosoana zay ve ndre matosolombavambahoaka mahatonga an'ilay hoe zavatra hafa no ilain'ny vahoaka fa zavatra hafa no ataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao io foana ny resahantsika hatramin'izay satria raha ny fomba hitondran'ny fitondram-panjakana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny de miaingy amin'ilay nataony hoe velo rano zay rehefa tena mandinika tsika de niaingy avy amina aingam-panahy tena mpanaovana propagande fotsiny angambany zany hoe sentiment mihitsy zany raha zay aloha zay mihitsy ny ilazantsika azy angamba satria tsy nisy fototra afaka manam-pirofo an'izany tsika district anay fotsiny zao nisy zavatra nahakasika anay vitsivitsy voalazany reny lazaina fa velo rano reny fa rehefa tena fitoranay de tena tsy misy fototra le resaka hanika tsy tonga hatramin'ny farany de zahay no lazaina fa manakorotana ny tetikasa fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany kanefa lay zavatra no eritreretina no tena mpanodinana fotsiny angamba no nraisina na sendra hoe tena mpandraisana micro no nytenenina de lasa tonga am'izao tsika efa roa taona sy tapany aty aoriana mbola tsy hita hoe aiza sy aiza fierisan-jato ny zavatra ny tenenina ka raha mitena hoe niainga tamina velo rano nentin'ny ny aingam-panahy tena mpanaovana propagande fotsiny akamaroany zavatra am'izao fotoana zao dia tsy gagy tsika raha am'izao fotoana zao mbola tsy hitatsika hoe aiza misy zavatra azo tsapaitanana ve zay mizahatra mivoaka ary nampino ty resaka valana retina covid 19 ty
vao maika nydona am'rindrina satria tsy manana n'lay fahafahana miatrika zavatra tsy ampoizina ny mpitondra fanjakana fa tonga de azo lazaina hoe manitsy be any amy zavatra eritreretiny fotsiny a ka rehefa misy ny sakana misy ny io krizy io moa zany tiako lazaina ao anatin'izay zay krizy ara-pahasalamana kanefa miteraka olana ara-toekarena miteraka olana ara-sosialy sy ny sisa sy ny sisa dia lasa tsy voafehy intsony le izy hanika raha ohatra nanao tetibolam-panjakana nanomboka tamin'ny taondasa ny zavatra nandrasana de mba mifanaraka amin'ilay fisian'le krizy fa tsy ho tetibola le ataontsika hoe klasika fotsiny tsy zay nefa ny zavatra nitranga fa andeha tamin'ilay klasika ihany a avy eo a rehefa tonga amin'ny fotoana ny tsina tetibolam-panjakana amin'ny fotoana sala am'izao de eo vao samy misakoroka visy avanana hoe ahoana ny fomba antsina an'ity sy ny sisa sy ny sisa toy izany ihany koa mahabe resaka foana ny hoe fototra fitrasa zay mandeha ve reny ve no ilaina am'izao fotoana izao ka zay indrindra mantsy hoe satria ny vahoaka ao anatina krizy noana am'izao a ny fitoram-panjakana ohatrany mifototra ny amin'ny resaka hoe filazana fa fototra fitrasa manara-penitra atreto tokoa de mbola ohatrany hoe tsy misy zavatra tazany ny fomba fijerina azy a de satria reny lay teneniko teo hoe tianao hitsin-dalana fotsiny hoe tia ny resaka tany am-boalohany de tsy maintsy atao zay irosona makany amin'iny ary tsy ao a lay fahafahana mifampiresaka sy mifampiraharaha amin'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mombonantoka mba hahafahana miara-mitsinjo sy miara-miatrika ny tena zava-misy ihany ny eto Madagasikara tsisy milaza hoe tsy ilaina ary tsisy ilana azy ny fototra fitrasa mbahoaka amin'ny ankapobeny fa hoe lay opportunité ananganana azy etsy sy aroa hanika mahatonga ny olona sy ny mpamakafaka ara-politika manao kajy akandrana fotsiny zao hoe raha ny zavatra lany tam'ireny tetibola lany tam'ireny a no nahodina tamin'ny lafiny sosialy zay tena ilain'ny vahoaka mampalahelo ange miala eto amin'ity toerana misy atsika ity fa ao anatin'ny 5 kilometatra tsika fa fahoriam-bahoaka tsy misy ohatr'izany ary mitombo isan'andro na de ny mpangataka fotsiny ihany aza tsy anaovana azy ireny le atao hoe efa ny aty vilan'ny malagasy efa ny fiainana andavanandro efa lay sosialy ny tokony alefa mieloha ia zay le atao hoe priorisation alefa mieloha ao anatin'le izy ary tsy fahotana mihitsy ny manova ny fomba fijery ao anatin'ny fanatanterahana asa fa mifanohitra am'izay ary fanavotana ny ain'ny malagasy fanavotana ny ain'ny vahoaka ary fijerena ny tena zava-misy ahitana hoe tena mpitondra miara-miaina amin'ny vahoaka avy eo no mitondra tena mpitondra mitsinjo ny vahoaka avy eo no mitondra sasanatria mivava mpitondra tsy mijery afa-tsy mitena sy ny manodidina azy akaiky ihany zay indrindra mantsy hoe satria tato ato zao tsika ndre matosolo-mbavambahoaka toerana maro université maro no mitokona amina resaka vatsim-pianarana ny zavatra mahagaga ndre matosolo-mbavambahoaka satria raha ny arahantsika zao nahita ny tany Tomasina Tifidanitra na Voafeh nisy ainana fohy tany ohatran'izany ihany koa tany Tuléar ny farany teo nisy mpianatra namoiny ainy tany ny fantaniana mipetraka de ny hoe angamo tsy efa voafaritra ao anatina tetibolam-panjakana tamin'ny taondasa ny vatsim-pianarana zay tokony hositrany reo mpianatra reo mety inona ny antony mahatonga an'izay foana hoe tara ny fivoahan'ny borsa na ny vatsim-pianarana reo mpianatra reo raha nanamarika tsika isaky mipoitra reny olany reny satria tena araka ny voalazanao hoe tatao anatin'ny volana vitsivitsy farany de io ny iainana teto Madagasikara isaky mipoitra reny olany reny a de saika mitovy foana le valy teny hoe efa voalamina io a efa mikarakara tonga hatramin'ny hoe atao digitalisation atao numerika lasa ohatrany hoe ahodikodina ny eritreritry ny olona mba ilazana fa efa atao le izy kanefa raha ny tena marina tsy mbola araky ny tokony izy ny fanatanterahana azy ny raha ntsika nahita ny tany Toliara ohatra raha ministera anankiray ao anatin'ny gouvernemanta no tokony tompona andraikitra voalohany de miara-miasa am'izay ministera asa ministera ny fitantanam-bola sy ny sisa ny fanatanterahana an'le izy mba ho famonona ny afo mirehatra de délégation ray manontolo ny idirana zay tsy tokony hiditra daholo natao nalefa tany tsy gagy tsika raha tsy voavaha ny olana mandraky ty ny androany hoy ny olona sasany hoe raha
raha ny fandaninana tam'ireny nampidinana nireny délégation nareo manontolo tany ireny efa nahalony apahany maro tam'ilay vatsim-pianarana satria samy resy lahatra tsika fa tsy fahampim-bolange fa resaka fotsiny ny akoatr'izay hoy ianao ngatsy efa tafiotra anatin'ny teti-bolam-panjakana zavatra fampandehanan-draharaha andavanandro eny anivon'ny université zany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany fa matoa tsy tafavoaka le izy de tsy misy le vola voaka nakaizary le vola tsy any am'izay maika lasa nampiasam-bola ary tsy lasa sora-bola fotsiny zany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana amin'ny fampiodinana nyreny raha fanao andavanandro reny fa tsy misy fanatanterana azy araka ny tokony izy ka tsy gakytsika hoy raha saiky ny ry université mpanjakana amin'ny faritany rehetra eran'ny Madagasikara no iaran'ilay olana ary mietsika daholo am'izao fotoana zao mampalahelo fotsiny de zao hoe tsy maintsy erisetra ve ohatran'ireny no amalina sy amahana ny olana hanka miteraka ratra miteraka faty olona sy ny sisa ary miteraka alahelo anatin'le fiarahamonina amin'ny akapobeny mihitsy ny fanontaniana manitikitika any maro mantsy zao andre matosolombavambahoaka de hoe soary de ho tahaka ny volan'ny Sénat tam'ilay farany teo hoe nalefa tany atsimo satria ny raha tsaroantsika tsara de fa nisy fotoana nanaovan'izao fitondram-panjakana zao talohan'ny fifidianana sénateur teo ny hoe najanona ny karaman'ny mpiasan'ny Sénat sy ny vola tokony narotsaka tany fa nalefa tany atsimo so de mba tahaka an'izay ny endrin-javatra zay miseho am'izao fotoana zao ka mahatonga ny fikorotanana esaky mihitsy ka satria vatsim-pianarana 10 volana zany andre matosolombavambahoaka ohatry ny malasa saina ihany hoe tao anatin'ny roa taona nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tena nahitana zavatra tahaka zay le teneniko anao hoe mamono afo lasa resaka famonoana afo mibetsaka ao anatin'le izy amin'ny fomba ahoana mo amin'ny anaran'ny fangararana sy amin'ny anaran'ny fitantanana tsara eo amin'ny raharam-panjakana amin'ny fomba ahoana no itenenana fotsiny salam'izao hoe teti-bola tao anatin'ny androm-panjakana anankiray ao anatin'ndray mpimaso no alefa nakany aveo tsy hitanao mivokatra le izy rehefa aveo io nge ohatran'lay tamin'ny fotoanan'ny propagande ihany le hoe hofoanany ty mba hanaovana ny ty resaka tsy te hiteny an'le fomba fiteny am'zao le voambolana am'izao fotoana mo fa resaka fampandriana drisa resaka famonoana afo resaka fanambatambazana ny androany fotsiny ihany fa ny fanatanterahana zay tena tokony hatanterahana de tsy misy zay nge manao azoko malina azy eny ary resaka teboka farantsika mahakasika an'ilay Îles Éparses na ny nosy manodidina ny Madagasikara fampanantenan'ny filohan'ny repoblika andre matosolombavambahoaka ny Madagasikara ny hoe mialohan'ny daty ny 2 ny volana Jiona 2024 miverina amin'ny malagasy ny Îles Éparses lasindry ny daty ny 20 ny volana Jiona tsy hita zay fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana fa lasa nosy valazavaboary voary ho an'ny frantsay aza ny nosambatra na ny Île Glorieuse voasoratra ao anatin'ny lalàna ry zareo frantsay zay inona mety mahatonga ny hoe fomba tokony afahantsika zany miady an'ireo nosy ireo ary tena manana fandavatena am'izany ve izao fitondram-panjakana zao sa arak'le ntenenao teo hoe fampandrina drisa koa hoy ianao teo hoe anisan'ny fampanantenana tsy tanteraka ary anisan'ny tena ngeza satria raha fampanantenana nandrasan'ny vahoaka malagasy tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay mihoatra lavitra noho zany sika moa zany resaka nosy malagasy ireo no resantsika eto androany za mahita hoe tsy ny vonona tam'izay tena paikady hoentina miady ny azona ny iverenan'ireo ny fitondram-panjakana fa tsy tenenako hoe diso paikady mihitsy diso paikady satria ny zavatra ny fomba entina miady an'le izy am'izao fotoana de tsy mahomby resaka diplomatika ngamba ny tokony iangana ao anatin'ilay resaka samy malalintsika hoe 10 taona lasa tany hoany tany aloha tany de fa nisy ange ny résolution navoakan'ny firenena mikambana mikasika an'ireo izay efa manampy be ny firenena malagasy ny am'famiherenana an'ireo zany hoe raha izay zava-dehibe nge zany fanapahan-kevitra résolution
eny anivon'ny firenena mikambana zava-dehibe tsy azo takonana zany raha ireo fotsiny ezahantsika natao ny fiadina ny fampiarana zay resolution zay tamin'ny alalan'ny fakana oana zany fiaraha-miasa fitadiavana mpiara-miasa mpiara-miombonantoka mpiara-miady ao anivon'ny lay satria zava-misy zao de zao hoe firenena malagasy mifanandrina amin'ny firenena frantsay am'ireo nosy reo fa ny firenena mikambana efa nanampy ny firenena malagasy efa ampolo taonany vitsy tany aloha ary fitaovana ray ngeza be eo ampelantanan'ny firenena malagasy ireo fa tsy nampiasaitsika ireo tsy nampiasaitsika izay fanapaha-kevitra zay mandraky tia ny androany ary hitatsika hoe tsy nivonina ny amin'ilay ady atrehina mihitsy ny fitondram-panjakana profony zany nanao zay tiany nataony frantsay tonga izy de nigadona tany atoerana tamin'ny fotoanandro fa inona nataontsika teo zao tonga de navoaka ny didim-panjakana mamaritra ny onosy io ho valan-javaboary moa zay zay ny teny mahalaza azy am'izao fotoana ho valan-javaboary zay an'ny frantsay efa ray volana teorina nge tsy misy réaction tsika ny fitondram-panjakana malagasy lasa resaka amin'ny mpanao gazety fotsiny betsaka resaka ambolina tabatra fotsiny tsy nisy réaction farafaharatsiny tamin'ny alalan'ny diplomatie tokony nisy dingana zay tonga de natao hita maso fa hatram'izao nge tsika de miandry manaiky matotsy miteny ozy ry zareo ary nitsapaintsika ndrefesintsika de tako natanteraka ao anatin'lay izy ka raha hoy ianao hoe aiza ho aiza ny dingana manaraka tokony atao amin'io ireny endrika dingana nataon'ny fanjakana frantsay namaritra azy ho valan-javaboary reny efa provocation reny tokony nafahatsika nandray fepetra araky ny tokony ho izy eo anivon'ny fiarahamonina eto am'izao tontolo zao farafaratsy ny ahafahana miaro amin'ny alalan'ny feo iombonana tsy mahara-dalàna sy tsy aradrariny ny dingana zay nataon'ny frantsay tamin'ny famoahana didim-panjakana arak'izay tiany atao fotsiny amaritana lay nosy malagasy ho valan-javaboary frantsay raha momba an'iny mantsy andre matosy lombavambahoaka de isan'ny fitaovana nafonja teo ampelantanan'ny firenena frantsay ny parlementaire zay tao aminy ianareo eny anivon'ny parlementaire ave tsy mba manana paikady tsy dravotra hoe tokony ametraka an'izay zavatra zay mba hiadivana an'io na karazana hoe déclaration officielle makasika an'reto nosy ireto satria zay natonga an'le izy hoe tao anatin'ny fivoriny anteny mera de lasa didim-panjakana rehefa aveo ny maro anisy eny aniva miantermiera pirenena malagasy tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona lasa angambiny hoy ianao teo nanao fanambarana tena efa nanao fanambarana mihitsy amin'ny fanohanana ny fitondram-panjakana amin'ny firaisapo amin'ny fitondram-panjakana ary zay mihevitra hoe mamaro anisa azy dia everina fa mba anana ny heriny ireo maro anisy ireo anatin'le izy fa rahantsika malala zava-misy hatram'izao fa mbola ataon'ny olona tsinotsinona ilay fiandrianam-pirenena mihitsy zany no voaososy ao anatin'le izy ary araka ny teneniko teo hoe provoquen'ny sasany mihitsy tsika hitsahany sy refesiny mihitsy tsika de miandro fotsiny eo zay indrindra mantsy hoe ohatrany hoe matanjaka zany ny parlementaire maro anisa ny sombavambahoaka maro anisa rehefa ohatra ka hoe fanovana lalàna sy tombontso ato anaty fa rehefa tena am'izay tena ilana azy tsy enohon ny olona akory nefa zay tokony maro anisa ny maro anisa zay zava-misy ny ainatsika raha resaka momba n'io reo nosy reo tena hovalo fantaninao de tena nisy zay fanambarana zay nataon'ny maro anisa zay nentina moa zany nanehoana fanohanana fitondram-panjakana tamin'ny taona lasa iny eny ary tapitra ny fotoanatsika amin'izao al'izao andre matosy lombavambahoaka teny fosy famotinana avy aminao indrindra fa hoan'ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena zao vita iny ny fankalazana ny fety-pirenena matetika moatsika amin'ny fotoana salamyreny everina hoe mangingina kely ny ady hevitra isan-karazany etsiro kanefa raha ny tena marina ao anatin'ny ady mahavaivay ary ady vaventy ny firenena malagasy am'izao krizy iainana izao
voalaza teo hoe krisy faravakely ny telo na efatra miverina ny fiainana andavanandro tsika izao fiainana andavanandro zay misafotofoto be tsy hita zay marina ao anatin'le izy ny tiana iambara fotsiny de hoe ny asa rehetra tokony ho tanterahana de tokony ho tanterahana ao anatina lôjika ao anatina fahalalana ny tena zava-misy ao anatina fahafantarana ny tena filan'ny vahoaka fa rehefa tsy zay a de izao foana ny ainatsika ro ratsy noho izao ary tsy hoela ka raha tsy misy izay fanotsiana ny dia amin'ny fanatanterahana ny asa izany izay raha tsy misy izay realisma ao anatin'ny fijerena ny filan'ny vahoaka zany de mbola tsy maro anisa fa ny vitsy anisa tsy lay tena vahoaka maro anisa no isitraka ny asa tanterahany na iza ohatra fotsiny iainana ny anivon'ny commune rehetrarehetra any zany hoe ndresahanao teo moa ny hoe EPP manara-penitra misy koa ny hoe birao-panjakana manara-penitra sy ny sisa fa rehefa tena jerenao nge reny zavatra reny fa natao zay am'izay toerana talako maso amorona lalam-pirenena mora hita amin'ny mpandalo mora hita amin'ny mpanao gazety reny ihany nahazo ny atao hoe fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana fanomezana hoy satria tsy mbola le tena mivoaka avy amin'ilay filan'lay faritra na lay vondrom-paritra itsinjy ra-pahefana akory raha izany mbola fomba fiasa de mbola hoela voandroso tonga amin'ilay tenin'lay namana anankiray olom-boafidy anankiray mpanohana fitondrana zay hoe rehefa nahitany zavatra nitranga tato ato hoe tohatry ny efa niavo ihany izy zany nitovonana raha ohatra ka iresaka ny hoe fiaraha-miasa sy mifanohanana an'ireny vondrom-paritra sy vondrom-bahoaka itsinjy ra-pahefana reny to niavo ihany ozy izy nitovonana fa izahay ihany ananina any tsisy mijery mihitsy sy nomba vaom-bahoaka manoana fitondrana io be ny tanàna aloha de tsorona mihitsy be ny tanàna manohana fitondrana io zany hoe fa samy mahatsapa zany na ny ao anatiny aza fa tsy araka ny tokony ho izy le izy ary marina zany fa raha vao mivoaka n'io lalam-pirenena io tsika de tsy mahita ninninona satria lavitra ny kameranga mba satria lavitra ny mpandalo sy ny sisa ary tena mampalahelo anatin'le izy de tereko masaka sy anaovana ahoana re zany arak' le teniko teo hoe atao fanomezana fotsiny le izy ka na zavatra efa misy eo aza de tsy maninona fa atao eo ihany io satria eo ny talaky maso fa ilay tena filana any fotony any am'ireny commune tena mpamokatra reny lazaina foana tsika fa firenena mbola tokony fototra amin'ny fambolena sy amin'ny fiompiana zany hoe ilay tena faritra ambany vohitra zay mifototra amin'ny fambolena sy amin'ny fiompiana ny tokony ho atosika mafy de mafy toy ny natao tamin'ny fitondrana nanomboka tamin'ny taona roa sy roa arivo ka hatramin'ny 5 sy 4 arivo raha ireny ny tena tokony atosika de ny zahatra mamirapiratra ty amoron'ny lalam-pirenena no atao betsaka am'izao fotoana zao fa ireny tena adino any tena taraiky any ary tsy amy resaka asa fampandrosoana ihany fa na amy resaka fanampiana ara-tsosialy zay tokony ny fampizaran'ny vahoaka malagasy tamin'ny mpitoviana tanteraka tamin'iny krizy ny ainana ara-pahasalamana iny ary satria za de miteny amintsika ary mbola manamafy fa zay afaka milaza hoe vao miala kelikely an'ireny faritra talaky maso sy azo ny arabe reny de tsy mahalala akory no fisinzany fanampiana sy zavatra isan-karazany avy amin'ny fanjakana zany ny vahoaka ka hoy hoe raha mbola ohatry zany ny fomba hitondrantsika hitondran'ny fitondram-panjakana ny asa fampandrosoana de tsy manantena ninninina eto tsika na izany naty zany ara makaherin'ny vahoaka malagasy rehetra ary manentana ny vahoaka malagasy tsirairay tsy antehatra amin'ny hafa intsony fatatsika fa an'ny vahoaka ny fahefana fatatsika fa avy any amin'ny vahoaka ny tokony aingy amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ary ny zahatra rehetra rehefa tsy mandeha de averina amin'ny vahoaka mila tonga saina ny vahoaka ary mila miomana amin'ny fanaovana ny fandraisana fanapahan-kevitra sahaza ny fiainany mba hoentina mandroso ho an'ny taranaka ho avy
Mankasitraka anao andra matosolo mbavambahoaka mamirabe nirinina izay vao vitao amin'ny distrikany Ambohidratrimo. Nanaiky ny fanasana tatao anatin'ity fandaharan'ity tapitra ny fotoanantsika tamin'izao alina izao ankasitrana feno ino ampijery nanaraka izany hatramin'ny farany saorana ny teknisianina azadino fa misy foana ny famerenana ny fandaharantsika na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjapeo eto amin'ity onjapeo mamitsika sy ny fahitalavitra mamitsika ity veloma tompoko.